Manotra ny arahaba tompoko. Raha ny vaovao mahakasika ilay rivo-doza mahery vaika sido dia miezaka manalavitra ny amorontsiraka i Madagasikara hatrany izy ary tamin'ny atoandro teo dia nandalo tao Mayotte. Raha ny misy ny foibeany tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia any amin'ny manodidina 700 kilometatra avaratra somary avaratra andrefan'ny mahajanga no misy azy mitondra rivotra 570 kilometatra isan'ora izy ary arahana tafiotra 570 kilometatra isan'ora. Mizotra miaka andrefana somary atsimo andrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 220 kilometatra isan'ora. Raha izay fizotrany izay dia analavitra antsika hatrany zany ity rivo-doza ity ary tombanana ipaka any Mozambika ho amin'ny rampitso alahady anoany. Izay ny mahakasika an'ilay rivo-doza sido tsy ho resantsika etso zany ny mahakasika azy io satria tsy hisy fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara fa andeha ny toetry ny andro akapobeny eto Madagasikara atao anatin'ny 3 andro avy no idirantsika amin'ny antsipiriany. Mivinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina izao dia azo orana malefaka ny any amin'ny manodidina ny faritry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, Toamasina, torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritry Melaky, Boeny, Motsiraky, Sofia ary ny ilany andrefany ny faritry Betsiboka. Amin'ny faritra hafa kosa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny na ibany toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray mety mbola ahitana orana hatrany ny any amin'ny Motsiraky ny faritry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, Toamasina, torak'izay ihany koa ny any Melaky, Motsiraky, Boeny, Sofia ary Sambrano. Ny faritra hafa moa dia mijanona omaina hatrany amin'ny akapobeny. Mivinany maripana indray manodidina eo amin'ny 13 hatramin'ny 30 degré zao an'ny faritra anatiny. Morontsiraka Atsinanana 13 hatramin'ny 13 degré ary eo amin'ny 13 hatramin'ny 15 degré any amin'ny ilany andrefany Madagasikara. Tazantsika amin'izao fatafakatra enina amin'ny 30 na fito amin'ny 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Menabe, Betsiboka ary Sofia. Mivinany toetry ny andro ny alatsinainy kosa indray ary dia mety mbola azo orana malefaka hatrany ny any amin'ny Motsiraka ny faritry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Atsinanana. Ny alina ny tombanana mety azo orana tandrifindraona ny any amin'ny manodidina ny Melaky sy ny Motsiraka ny faritry Menabe. Mety isy tandrifindraona iserana ihany indraindray any amin'ny Sambrano. Ny faritra hafa kosa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny. Na izany na tsy izany aza mety andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ho an'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny faritra Atsinanana mety arahana erikerika manify aza moa vao maraina be any amin'iny manodidina ny ilana Atsinanana ny faritra Mangoro iny. Mivinany maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 4 hatramin'ny 1 degré ho an'ny faritra anatiny, 3 hatramin'ny 4 degré Motsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 3 hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa manodidina eo amin'ny 4 na 7 degré foana maripana ambony indrindra any amin'iny faritra avaratra andrefany Madagasikara iny. Andao faranana mivinany toetry ny andro amin'ny talata ary izay dia saika ho maina tanteraka mihitsy aloha ny andro manerana amin'ny Madagasikara fa any amin'ny farany tolakandro na ny alina kosa dia hiverina andrahoana mety isy any nerjika isina orana tandrifindraona indraindray ny any amin'ny manodidina ny faritry Melaky sy Menabe. Isy orana malefaka ihany koa any amin'ny manodidina ny Antala sy Maroantsetra. Ny faritra hafa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny na ibany toerana kokoa ingavy masoandro. Raha ny mahakasika ny maripana eo amin'ny 13 hatramin'ny 1 degré ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 4 degré Motsiraka Atsinanana, 20 hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny Motsiraka andrefana. Tsy misy fiovana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Sofia, Betsiboka ary any Iosy any fa eo amin'ny 9 na 7 degré hatrany. Izay indray ary mivinany toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao manaraka indray veloma tompoko.